Fitaterana no lohahevitra ny voaboasitsika tamin'ity herinandro ity dia isaorana be dia be fa maro be foana nareo no nanao j'aime ny fanontaniantsika tamin'ity herinandro ity nahatratra 350 raha 770 no nirotsaka nandray anjara 720 kosa nandefa video dia efa maro ny faritra mandray anjara tsy latsa-danja amin'izay Antananarivo Fianarantsoa Fenerive-Est ary Majunga 80 kosa no nanao commentaire raha mbola 0 nandefa sary dia mba mandefasa sary amin'izay. Ohatriny isan'andro ny lanao amin'ny fitaterana tamin'ny taona 2024 ary ohatriny izany amin'izao. Frais efa zato tamin'ny herintaona tamin'ny 2016 dia efa zato inefatra zany hoe 900 dia amin'izao zany efa nihena zay satria indroa ihany zany mandeha bus isan'andro zany hoe lasa 700 zany izy amin'izao fotoana izao. 700 ariary dia amin'izao izy nisony 700 dia lasa 900 ariary. Tamin'ny 2016 igny 300 dia mandeha indroana intelo dia eo amin'ny 700 isan'andro. Fa amin'izao 740 izao koa ny frais koa miakatra dia eo amin'ny 700 indray ary 400. Tamin'ny 2024 moa zany mbola 300 ny frais fa amin'izao zany izy hita hoe fa niakatra le frais dia niakatra 400. 4,000 na 3,000 fa raha amin'izao andro izao indray nefa dia efa miakatra be zany ny frais dia mety hoany mety malany amin'ny 4,000. 900 isan'andro satria mbola 300 ny frais ny bus tamin'izay amin'izao 740 izao moa fantatsika efa miakatra ny frais 400 mandany eo amin'ny 400 eo zany. Tamin'ny 2016 manko izy efa solitra 400 dia 900 lany agnatin'ny andro iray. Tamin'ny 2016 angamba ataoko hoe mety eo amin'ny 1,000 isan'andro. Amin'izao 700 isan'andro. 4,000 izy tamin'ny 2016 dia zao nefa 9,000. Inona no fitaovam-pitaterana fampiasanao isan'andro? Bus ihany zao ny andiana. Bus zany tena marina. Bus satria izay no mba akatry ny efa mividy. Bus indraindray no mba mandeha taxi. Bus. Taxi be. Bus aloha zany. Bus. Moto. Taxi be. Taxi. Eo Mazda eo Sprinter amin'ilay bus satria bus fampiasana isan'andro. Mazava ho azy zany fa tomobile. Mandry ve ny sainao rehefa mandeha taxi borosy mahakasika ny lozy? Ezana zany mampandry ny saina satria tsy dia tsara manao voyage mitebiteby zany. Tsy dia mandry loatra ny saiko. Somary mampatahotra ihany satria indraindray manao kitoatoa ny chauffeur ny edy chauffeur ihany koa satria tena manao taingim-be zany Tsy mandry aloha. Tsy mandry na tena tsy mandry satria na dia fiara-pitaterana azy tsy mba ary fomba. Tsy mandry indray tsy mandry saina satria be da be zany fanisika be ilay any dia koa mientana. Tsy dia mandry aloha zany satria voalohany indrindra ndoza tsy mampilaza izy. Anaraka an'izay ny fitaovam-pitaterana eto amintsika somary efa nahazoazo taona ny ankamaroany. Ampy ve ny fitaovam-pitaterana raha ny hevitrao? Maro be zany fitaovam-pitaterana amin'izao satria na eny an-dalana eny dia hita ho misy embouteillage. Tsy ampy ny fitaovam-pitaterana satria indraindray dia milahatra ny amin'ny bus. Ampy io. Tsy ampy, ko tokony hiampy be dia be mihitsy. Ampy fa baranainy fa ampy sy ara-dalàna. Ampy aloha ilay izy satria rehefa diliko rehefa manenjika fotoana ianao ohatra tonga iray bus tsy dia mahandry ela zany ianao dia efa tonga ilay bus andrasanao. Ampy fa ratsy kalitao. Be loatra satria tsy hisy asa mihitsy ny olona zany dia mivolasa manao transporteur daholo. Amiko aloha ohatrany tsy dia ampy ihany satria indraindray ohatrany misy filarana be dia izay no lokana izay tsy ampy ireny. Ato amin'ny Madimaso isan-kerinandro teny ianao dia miteny tsika.